Antsy tazamaso indray miseho nosoratany Rabemila Nomena. Rondro sy Lanto ary Ida miaraka amin'ny Régis sy Arliva no amelona ny tantara. Jean-Jacques Radjenarivony no nikajy ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanatotosa. Ve miaro ihany e? Zay ihany ka. Manahoana mama? Manahoana anaka? Tonga vao maraina izany a? Efa mivaly latsaka kosa ange izao e. Marina hoe? Lasa aloha fa ao nevitra Sandra tadiavinao e. Mandra-piona ary mama? Eny ary. Andray. Sambatra rehetra nareo zany. Mivaly latsaka fe fa nde mbola eo am-pandriana foana. Ve miaro e. Manao miaro. Manahoana Sandy? Ka hitanao fa manonotra ny torimaso tsy azo hatr'izay re. Mandra-piasa indray dia mba marina aloha zany e. Ary dia araroto tsara fa rehefa miasa tsy misy toy izao tsony e. Fa dia ny congé 30 andro izao taona sisa no atao ka maty konty. Fa zao akia, zao natondihako. Andeha rapitso. Fa andeha aiza indray? No koa dia efa mifierinaina ery. Ka tsy hoe mifierinaina anke zary miaro e. Fa anenao efa lavako. Zany hoe no avintsika nge ho amin'ny mpanjininy e. Ay, indri ihany zany. De firy andro indray zany ianao zao no any? Amin'ity mety aritraritra kely satria farany. Moa farany tokoa amin'ity e? Moa efa ho vita kosa ny mémoire tiako. Zany ianao no any e. Ny fanontaniako ange mbola tsy nivalia miaro e. Asa? Eo amin'ny tababolana eo angamba na rotokom-bolana. Arakaraka. Andrekiako. Tena ela be. Na zaza ve tsy efa mahita asa mandra-piverinao e? Ka tahoana ary? Ka tahoana ariko. Misaotra rehetra fa indriko angeka efa mba reraka tamin'ireo sotenao sandrireny e. Jireo nge tindria? Laly maso be mihitsy. Makaina tsara aloha fa ny lehilahy nge tsy maintsy maharitra mafy vao tena lehilahy e. Ary ina indray zao ty mahalasa saina andrity? Miaro zaho anaraka anao. Ahoana? Anaraka any tsy tazamaso? Sady inona koa moa ny fakany anazy eto andrenivohitra maloto rivotra eto e. Ory Sandy mbola tsy mpivady ange sika e. Ka ninona? Efa mpitarika toy izany sady ve? Te ho afa-baraka ve? Ka sika nge ho efa vita vodiondry kinindray ary ny olana. Sady amin'izay sika afaka mifanampy amin'ny stazonao. Tsy mety re zany Sandy sady tsy misy fotoana iarahantsika akory raha zany tadiavinao. Amin'ny atoandro aho mitsabo ary amin'ny alina kosa manao tatitra sy famtinana ny zavatra hita nandritra n'iny andro iny. Zange ho mba tia hita izany tanàna manatantara izany miaro e. Ka reny efa voatantarako anao reny daholo reny zava-misy ihany e. Hitanao angamba reny fa dezaka be tsy misy neninona. Tsy hitako mihitsy re izay andehananao sy andrerahanao tena any e. Manataveza tena kely aloha fa aiza reny dia izy vehivavy ko zatrina kely io no vadiana dokotera. Ndray kosa eny matafy moa ny olona ko. Ka rehefa mba fomba viteny ihany re zany Sandy fa tsy mahazo manaraka an'izany ianao Sandy. Tsy nitany koa ange ny fady fa ny vavam-bahoaka e. Maty ny tao an-trano fotsiny ianao fa any ange ka mbola be mpamosavy sy mpanao ody gasy e. Zaho anaraka ny miaro ka. Hatramin'ny oviana indray ary ty midongodongo ty. Sandy amin'ny mampivavaka antsika neny tena tsy anekeko an'izany e. Azonao angamba ny tiako ambara? Fantatra nge ny atahora miaro e. Nefa sika nge ho tsy araka tory e. Sandy eritrereto fa tapabolana nge ho farafahakeliny tsy maintsy hijanonana any e. Dia raha tapabolana dia manino? Fantatrao tsara ny fivavahantsika. Ary aza mitondra amin'ny fakapanahy nefa raha isika aza mitondra ny tenantsika amin'ny fakapanahy na matanjaka aza amin'ny finoana iza ny mametoko fa tsy ho lavo. Miaro tsy dia niaraka aminao velively ange ho any andehanako any e. Fa liana amin'ny zavatra ny tantaraiky momba n'io tanàna io nga ianao? Izay indrindra mba te hanatry maso re zahay e. Tsarova nefa ry Sandy fa na zavatra tsara aza no ao an-tsainao dia voly dia anararoatra ny toe-javatra mily ny lalana hafa. Matoki ianao ry miaro tena matoki marina e. Sambatra ianao ry Sandy afaka matoky ny tenanao. Tsy afaka hanery anao hijanona fa hivavaka mafy tsy hanekeny mama ny andehananao. Izay masory ataon'Andriamanitra ry miaro Eny nefa mazany sika olombelona no manao dingana voalohany ho amin'ny tsy mahasoa.
dia lazaina avy eo fa na ny tsara na ny ratsy dia fandaran'Andriamanitra. Koa na Jesoa koa aza nge mba nalaina fanatana ny hevitra dia mijoro e. Toko angamba fa ampy izay. Tsy tokony hokorotanin'ny parasy ianao fa asa aloha izay fa maizan'Andriamanitra. Fa maizan'Andriamanitra? Fiona ny antony ilazanao an'izany? Fa ity didoanao nanaraka aty amin'ny dezaka ity ka tena tsy namelanao mihitsy raha tsy tanteraka ny sitraponao. Ny anao koa izany foana. Ho hitantsika hoe tsara nge e. Izay raintsika tsy hampatorian'ny parasy na zana imiaro. Ny parasy ve moa ninona fa ny mpamosavy no tsy laitra e? Nga misy mpamosavy moa aty? Eno a. Fa nga moa tsy efa fantatrao izany ka. Izaho aloha tsy matahotra mpamosavy e. Inona koa izany vadana dokotera sary tahotra izany? Eno ahy e. Sady efa tonga aty ary ka atao hoana tsony. Aza matahotra kanjoko fa tsy misy samanadalanao izany io e. Izay mihitsy. Ato mantsy ny tena fatoriako rehefa makaty ahy. Ka efa nataoko nahita fasana daholo izay manany ahy rehetra teny am-boalohany. Ny atsy amin'ny efitranoko aza io izao no mety hanahirana rahariva. Dia tsy matahotra ve miaro e? Enao aza no atahorako kokoa amin'izao alina izao no ny mpamosaviko. Izany ve? Afindray izany. Mikendry amin'ny fomba rehetra nge ny devolo resany. Ny mpamosavy izao fantany fa tsy avoa mihitsy fa ianao. Isika irery no ato ambony rihana ato mantsy. Fa leo amin'izay aloha andeka dia tafandrimandry dia manifisa mamy. Nefa aza dia mieritreritra no fiabe loatra aloha mandritra ny fotoana maty antsika raha tena tia marina ianao. Ianao koa nga tonga dia atory e. Fa inona ary mbola atao e? Vao amin'ny fito ange izao e. Izaho mbola maka boky fa tsy mahita tory amin'izao oro izao ka izay tianao atao re atao fa aleo ampiana fotsiny labozira izany ka. Efa ampy re io e. Aza mandandany foana fa tena efa ampy io. Aleo mahita ny vola lany toy izay mahita ny solomasonao mihamatevina re. Izao no mazava tsara ka. Misaotra ary radoko dia aza donona fotsiny mitsoka an'ireo rehefa atory ianao fa so mandoro-tranon'olona. Dia dio tsara avy aty anatiny ny efitranonao. Eny re, fa tafandrimandry ary e. Oay, farany. Oka zava ny resaka fa tsy misy lalaka fivoahana ny amiko any raha matahotahotra ao rehefa misasaka ny alina. Eny re, fa nareo koa be fa mipetra ohatr'ireny iny ireny. Mihevitra ho kanosa mihitsy mantsy miaro ity Mangina izany alina izany androany. Vao anfito kosa moa izao ka. Fa tsy haiko fa ohatra ny misy zavatra mandindindina izany hatramin'ny nahatongavanay izany. Tsy azoko mihitsy ny haiko fa miahiahy zavatra izany foana. Dia sanatria ve ho resin'ny fakam-panahy izay izany? Toa sarotra ho an'ny saiko na dia nieritreritra an'izany fotsiny azaka. Tsia. Rehefa tena tinihana dia tsy izany mihitsy ny loza mananontany nay fa zavatra hafa. Ny fijerin'ny olona no manambara an'izany amiko. Asa raha namarika kosa izany fa hafahafa tokoa ny fijerin'ny olona sy ny fihetsiky ny olona amiko aza androany. Tia resaka velany tia ny tena malaza ny saiko. Dokotera, misy resaka tiako atao aminao? Ahoana izay ry velana? Izany no dia vadinao io raha matoa miaraka aminao androany io? Sandy no anarany. Fa ahoana? Ary toa lasa saina be ianao izany? Dokotera? Ahoana? Tsy tokony nentinao taty io raha matoa io. Fa maninona? Vadiko dia tsy mahazo manaraka amin'izay tiako aleha. Izany no dia hira hevitra ve nareo dokotera raha alina? Tsy azoko ny tena ametrahanao an'izany fanontaniana izany. Aoka ihany ary re. Fa inona ny tiany felana ahatongavany?
oka ihany ry amin'izao e. Aleo raha pitso resaka aminao ny antony raha toka mbola velonainy e. Tsy azoko. Zaniko. Fa isy amono angano ny vadiko sa izay roa mihitsy an'io alina. Tsy nentina maly ny fanontaniako akory-felana na ny odina ary nanao veloma. Fa vao teo indray noho ny nanao tavandrimandry ny Garasely dia hoy izy hoe tavandrimandry ry izy roa. Samy velonaina somatsara ny isika ka ho tratra maraina indray. Nango ritsina ary saika anontany ny antony izany finariana hafakely tsy fanao izany. Nefa toa nisy nahazo ny lelako ka niainahena fotsiny aho. Ary sao dia mihevitra ngarom-bava ny zandy aza ny mpamosavy eto. Iza ny malala raha efa nanomana n'ireo mponina hafahafa ireo vady etỳ. Sa tsy tia vahiny no mantsy ity tanàna ity. Indrindra raha vahiny vehivavy. Iza tokoa moa no mitantaran'izany taniko. Aleo matory fa ho hitao ihany izany ke. Hoadray, fa feoninona koa izany? Marina mafy tsy nisy feom-behivavy narahan-javatra nidoboka teo. Tsia, tsy manofy aho. Hoay, nefa to mangina be ange. Tsy misy nenenina tsony fa dia izay ihany. Ary akaiky be avy eto ambaravarako eto mihitsy angamba izy teo. Aleo aloha jerena ny ora. Roa latsaka 10 minitra. Tena ao anatin'ny fotoana fivoahan'ny mpamosavy izao. Nefa toa feo an'izany angily izy. Loza marina. Inona no atao? Ovoana. Sao dia fandriky ny mpamosavy ka anahirana azy ao ka. Dia avy eo izy mianakavy no irohatra ka ao aminahy dia manao tambabe aho. Tsy ovoana indray. Sao dia izandry avy izao valian'ilay karisa ny tany ary dia mitsitro ambaravarana ao. Zao mihitsy ilay zavatra tena tsy tiako. Za raha teo tsy manana fidina fa tsy tia antsipika kely ity. Ny mpanjaka be ny tany koa adiniko tatsy amin'ny hevitra sandry. Nefa inona koa moa ny raha tsy nataoko teto amin'ity tanàna ity ka ikendren'ireo amono ahy. Aleo rangaha jerena ihany fa samy mpilalao fatina ny mpamosavy na ny dokotera. Atosika moramora sisa dia tsolofina milamy teposy. Tena misy manohana ny varavarana. Sandy, tia miapatra ity. Sandy fa maninona ianao e? Hoay, tsy mahatsiaro tena sa maty? Aleo jerena ny masony. Torana fotsiny ka. Mbola mitebo tsara koa ny fony. Misaotra Andriamanitra. Aleo entiny tsy ampandrinaingana. Dia tena tsara koa ny varavarana fa sao anapotro raikeo ny sasany. Izay ngana aloha ny alikola sy ny fitaovana samihafa. Ary iza koa ireny nitsoka an'ilay lapitsy teo e. Aiza indray izao ny brike? Ty eto ka. Aleo kosehana moramora amin'izay. Sandy, fa maninona ho ahy ianao e? Tsy misy maratra mihitsy anefa ny tena ny manontolo raha ny fijeriko azy izao. Hoay, iny eny fa nihetsika ka. Tsy tiany koa ny fofon'ilay alikola. Hoay, iny fa niratra ny masony.
Fa aiza zany? Dia tsy taza-maso ka. Antsy taza-maso. Andrekako totorana indray ry lanitro fa lozinina ary ty. Sandy miaro ihany ange ty e. Aina kibony fotsiny masony ka. Miaro? Ie, izay ihany ty. Fa inona mahazo anao e? Tetsambarvarana ange anao no nitsitra e. Matahotra ary miaro. Matahotra inona ianao e? Miorina reny lohako e. Arovy ary miaro any. Ka efa eto ange ary mangovotra be nge ianao zany e. Tena mangovotra be mihitsy. Aiza marary anao? Katokatoka tsy mahaloha be koa ny vavany marina. Aleo tazomina mafy aloha izy ity tsara n'izany fangofitana be zany. Miaro matoto. Ahoana tsara hoe? Nahita matoto ary miaro. Matoto? Tena hitako maso mihitsy dia notsapain'ny tanako e. Arovy ary miaro. Tena matahotra. Aza mangovotra be tsony moa dia tantara ao amin'ny fotony e. Efa hitaony ilanao azao. Inona marina nanjoanao e? Voalaza kelikely iny ianao ry miaro alina. Dia ilay lazaiko taminao hoe namaky boky afaka adindray anefa dia izao ny zavatra niseho. Ary nanina tampoka teo ary ilay labosy teo. Tonga dia niara-maty izy roa marina. Nefa tsy nisy rivotra teo tsy nisy zavatra nihetsika mihitsy. Aleo rangahy aretin'indray fa vao mifiro izao Ary nakaiza ary ilay ampokasika teo. Tena teto mihitsy nefa ny nasiako azy teo raha tsy diso ny fitadidiako. Eny e, tena teto mihitsy. Ary toa misy mitazona ny tanako. Misy mitazona mafy mihitsy. Sotomina. Kay! Avelo reny tanako e. Ary feoniza koa izany. Izay fa navotsindray ny tanako. Aingana misitrika hoy izy mantsy tena mangovotra be azany marina. Tena misy matoto mihitsy ato amin'ity trano ity e. Tsy mahalope ho azany. Zany mandeha manisakisaka entan'izany le izy. Ary tena kaiky be mihitsy izy izany. Tena misy olona mipetraka eto ambony fandriana. Izay fa misisika eto akaiko izy. Ingenina. Izay ny fatahorana voalohany nahazo ary miaro. Ary sao dia mba nanofy ary ianao? Tena tsy nanofy mihitsy ary miaro. Mbola miorina foana ny lohako hatramin'izao. Sady tena atsatra be anie ianao e. Amitony aloha e. Amitony aloha. Rehefa avy eo toizana indray ny resaka. Tena mangatsiaka be nge zany ry miaro e. Ka tsy misy lamba intsony nge. Tia misy lamba ihany ka. Tia no rakovako tato fa ny sisany meko anao daholo. Sa aleo ary aloha ianao akako blouson e. Aza mihetsika eo ianao ka. Aka blouson vetivety etsy ary sandy sandy. Matahotra nge zary miaro e. Dia izay izao ve dia aninona e. Anao ty dia toizo ny tantara ary. Mpiana ny jiro? Fa hamono mihitsy ve ianao ty e. Hoe, mangina hoe ianao. Renao zany? Zany zavatra mikirofodrofotra be zany.
Tsy avy any velany izany fa ato trano mihitsy. Tena izay le izy ry miaro tazomy mafy ary miaro fa tena matahotra. Mitone aloha ianao fa izao ihany engeny no asahirana antsika ka raha torana eo ianao vao me anahirana indray e. Zay ange dia nijanona e. Hoay, ary lena be mihitsy izany akanjonao izany. Midobodoboka be koa ny fonao. Aleo izao natao ka. Alaina aloha nitosotra anao dia avy eo anao mitsindrona. Dia avelao aloha hikarakarana izay. Esorony tananao fa za ange tsy ho aiza fa hikarakara tsindrona vetivety e. Oka fa kely sisa. Kely sisa. Tsy mitomany kosa fa zaza kely aza tsindromma tsy mitomaniko. Zay. Zay dia matory fa reraka be ianao. Tsy mahita tory ary miaro raha tsy voatantarako ny toy an'ilay tantara. Ka toy izo ary. Rehefa reraka fotsiny dia mijanona. Eny, dia ngamba natory afa tsy nisy tsaroako tsony raha tsy ary mangatsiaka be azy izany. Aity raha kely ty sisa mirakofako. Lasa koa kay ilay matoto teo akaiko teo. Fa nakaiza daholo ary ny lambako teto e. Hoay, ary ino ry anjoro-trano ry? Zavatra lava be fotsifotsy. Toa mihetsika izy izany. Ino fa mihodina? Toa olona. Tiako akipo ny masoko maro. Nefa tena tsy mety mihitsy. Tsy mahetsika ny tany. Mipararetra. Ary toa manatona izany. Tsy mifona ray tompoko. Ary maninona ary any tsy mety torana. Aza mikidikidika ary ianao e. Mena toy ny rano maso. Melay ianao any ka. Ary toa nanjavona tampoka izy teo. Ie, tena nanjavona mihitsy. Angoniko ny faraheloko dia hiazakazaka ho any amin'ny hevitry miaro aho ka. Nefa toa tsy mazaka aza ny tongotro izany. Andeha andady afa tsy maninona e. Ary avesy izany feo izany e. Andriamanitra, ampio ahy. Toa natanjaka tampoka. Ary aiza ny varavarana teo? Ty eto ka. Ary tsy mety mivokonga izy izany e. Zay eny ka. Tena vao maika maizina ao andala tsara. Aiza moa no misy any miaro? Tena eo aoriako indray ilay olona lava be maro. Tsy mahetsika tsony indray ny tongotro. Mavesatra be na dia dingany indray aza tsy vita akory. Tena tsy afaka tsony anefa efa kaikely ilay izy. Ary inona kosa ny mangatsiaka be voadonako izany? Farany dia izao izaho eto ampandriny izao indray. Fa tamin'izaho vao taitra voalohany dia mbola noveriko fa ilay matoto ihany inge ianao e. Ka izay no nanakipiko ny masoko. Ka raha izay efa tapitra ny ratsy e. Matory amin'izay efa miaro ty fa tsy matoto tsony. Miaro aza ilaozanao afa tena matahotra e. Amin'ny fomba ahoana moa no andaozako anao hivadi-pory ireto e. Zaho koa izany efa mba reraka mafy. Akipino maso fa tsofoko ny labosy dia sao dia lazainao fa matoto eto amin'ity t-shirt fotsy ity.
Ndre toy isandy ty akaiko ty, lozako marina. Ay tokoa moa, zako taitaitra. Enjany reny tamin'ny aliny reny ka. Ena mbola rendrika be izy. Na andaitra tsara kosa aloha le tsindrona raha izao ny fandehany. Fa dia mahagaga ny toedra raha tao hoe netiny tahoatra fotsiny izy ka nanofo ratsy. Ahoana no natongavany teto ambaravarako? Reny zavatra mihetsiketsika tamin'ny aliny reny. Inona ny antony? Raha tao hoe mpamosavy ny nanadala azy. Sarotra ihany aloha satria no idiny tsara daholo ny varavarana fa tsy mivora tsy izy no mamoa azy. Dia tsy maintsy ny fisian'ny matotoa zany. Matotoa izay tsy vitany manana endrika sy feo fa manana nofo azo tsapain-tanana ihany koa. Ka inona fa tsy olona zany? Ny mahagaga nefa dia izao. Efa hoeny mbola n'izao nandehanako ny vezivezitra ty nefa tsy nisy zavatra hafahafa niseho mihitsy afa-tsy ny mpamosavy sy ny vorondolo ary ny kary. Tamin'ny aliny reny rehetra ireny dia tsy nisy nihetsika fa ny matotoa no nampiseho ny fahaizany. Tena tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra aingana izao sao dia miaina ny manaraka ka. Za koa efa te hidina. Nefa atao ahoana ny famelany Sandre reto? Tsy hivadi-po eo indray io raha taitra ka tsy mahita olona eo. Raha ny tena marina ny radoko dia izao ny fandehany. Mety efa mba renao angamba fa hoe tsy tia vahiny vehivavy ty tanàna ty. Izay indrindra. Ny tena marina nefa dia misy karazam-behivavy tsy tiany tany aloha tany araka ny tantara. Dia nisy andriana mivady nalaza be zay ary nonona teto. Nanan-karena be mihitsy zareo reo ary nanana andevo be dia be nanompo azy. Ray mandeha nisy vahiny nandalo zay mivarotra andevavy iray tamin'ny zareo. Tena tsara tarehy mihitsy io andevavy io fa ny volony hony lava sady tsotra fa tsy mba taka ny volongitan'ny mponina etety. Ny orony maranodranitra fa tsy hipetaka ary ny masony mangamanga fa tsy takan'ny olona rehetra. Tsy hoe manapateny aloha Andriamatoa fa tsy hitako mihitsy efa ndraisana izany resaka izany tamin'ny matotoa sy eo tamin'ny vadiko alina. Raha tsy hoe anga ny fitovitovizana izany endrika efa ritanao izany aminy. Izay indrindra aloha fa ianao aloha ny toyany. Vokatra izany hatsarana miavaka tamin'ilay tovovavy izany dia hatramin'ny andrem-bavy avy ny lasa ny alina satria lasa miresaka ny olona hoe ilay tovovavy, ilay vehivavy io ny tsara tarehy indrindra teto an-tanàna. Dia lasa zary fitenin'ny olona ary hatramin'izao ny hoe lava maranidranitra mangamanga fa takan'izany ny filazan'zareo ny hatsaran'ilay tovovavy. Dia lasa raiki-pity tamin'ny tovovavy io ny andren-data ty aoriana ka atezerana ozy ianao ny andrem-bavy. Dia nienjana nitady tamin'izy rotota farany nangataka tamin'ny andriana le tovovavy hoe vonoy io andrem-bavy io. Dia le andevonay zany nangataka ny aminonany ny andrem-bavy. Nanaiky ny mpanjaka ka tsy ela dia efa tanterahany tokoa vonoiny le mpanjaka vavy. Inona ozy ianao? Nanangatra le mpanjaka vavy dia nampijalijaliny isan'alina ilay nisoloterana azy rafy vaviny. Vadi-po le tovovavy dia lasa dala ary farany aza maty mihitsy. Mbola tsy ampen'ilay andrem-bavy anefa izany fa isaky ny mahita vehivavy manana an'ireo soratr'endrika ireo izy dia manapatra ohatran'izany foana. Tsy mino an'izany teninao izany mihitsy ary ngiarasely satria sarotra ny anam-pifona raha tsy ansa ny maty dia mbola hitsangana indray ve? Ary anana nofo sy raha azo tsapain-tanana toy ny olombelona. Ka izany tsy finoanao izany indrindra ny tsy nilazana teto an-tanàna ny marina ho maly. Na dia efa fantatry ny rehetra aza fa hisy loza hiatra manaina amin'ny vadinao maly alina. Eny na niseho tokoa azy izany maly. Tanao tsy afaka sarotra amiko mihitsy ny tantara. Raha zany efa ny amin'ny toeranao raha doko. Izay indrindra na izany na tsy izany aloha inona tokoa moa ry ngiarasely no tokony ataonay?
Aterina any Antananarivo zany sady androany? Zao hatramin'izay dia mbola ka izany tsy finoana izany indrindra ny tsy nilazana teto an-tanàna ny marina omaly. Na dia efa fantatry ny rehetra aza fa hisy loza hiatra manaina amin'ny vadinao maly alina. Eny na niseho tokoa azy zany maly. Hitanao, Tsy afaka sarotra amiko mihitsy ny tantara. raha zany efa ny amin'ny toeranao raha doko. Izay indrindra na izany na tsy izany aloha inona tokoa moa ringa araselo ny tokony ataonay? Aterina any Antananarivo zany sady androany? Zao hatramin'izay dia mbola tsy nisy ny ala maina izay nisehon'ny Andriambavy fa na maty na lasa-dala na rany lolona any amin'izay rehetra alehany rehetra any. No zany ny fanaon'ny olona ety aloha dia mandeha maka ody faty eny amin'ny renipiso mpisikity malaza eto an-tanàna izy alohan'ny andehanana. Fa dia mbola asanao koa aloha ny ianao raha doko, asanao. Raha ty marina ho any amin'ny mpisikity hoe nefa to entitra be ihany za tonga araselo milaza an'izany. Inona reno? Tsy nisy ny ala maina izay nisehon'ny Andriambavy fa na maty na lasa-dala na rany lolona any amin'izay rehetra alehany rehetra any. No zany ny fanaon'ny olona ety aloha dia mandeha maka ody faty eny amin'ny renipiso mpisikity malaza eto an-tanàna izy alohan'ny andehanana. Fa dia mbola asanao koa aloha ny ianao raha doko, asanao. Raha ty marina ho any amin'ny mpisikity hoe nefa to entitra be ihany za tonga araselo milaza an'izany. Ndao amin'izay ry miaro finina mbola ataonao eo manoatra no reny vehivavy be kely ireny ty ianao. Eny rehefa kely sisa fa ianao koa maimaika. Ohatra ny famaizanao nakaty ihany zany ny famaizanao hiala tiako. Ka nahita zavatra nahaliana zany zao ka afa-po Aza manatsafa mory miaro Hita fa zany ko. Tena mafanga inona ny zoahaliana Zany Fay voalohany sady farany no mandendeha amin'ny toerana toytony. Aza tao an'izany kosa Ndao amin'izay rery miaro Eno Fa mbola misy inona ihany ary mbola hijanonanao eo. Maika hiala amin'ity tanàna tinge Ka mandehana ry aloha alaivo le lamba nakofako tamin'ny alina iny fa efa navaliko tao tongom-pandrinao daholo Ndao hiaraka fa za kosa aloha tsy handeha rery ihany Mandehana fa inona ary ty lasaka nosy ty? Fandrinile tokoa ny blouson-any. Sady zay mivalina tsara mihitsy. Lamba kosa re tsy miparitaka amin'ny tany retsy. Aleo entina fa mbola ampiasaiko ireo amin'ny alina. Zay dia aleo midina amin'izay fa efa miandry izay sandy. Nanahoana ary miaro tsisy naninona? Iza moa ny aninona eo Fa efa nampiriminao tao anaty fiara nga netanao? Ohatray fa nakaiza tampoka teo? Nentinao neditra ve le izy sa tsy Tena nentiko teo mihitsy fa nakaiza ary? Enao koa nge zany varindriny Fa izy ary ny masonao dia entana eo akaikinao ka tsy hitanao no nanjavonany. Tena mahagaga indray zany. Nefa tsy nisy olona nandalo akory ange teo Tena nentiko marina Adinonao any amboniny mihitsy izay fa ny sainao nefa lasa lavitra. Aleo re jereko any fa tonga dia amarino tokoa ny lasantsy sao dia tokony ampiana. Tena tsy ato-tsony mihitsy. Teto le izy no napetraka. Fa nataony kiala kely iny azy ary. Tsy maintsy jerena indray aloha zany ny eran'ny trano ka inona moa? Nefa tsy ato andala tsara koa. Tsy amin'ny ilana atsy zany sisa fa rehefa tsy eo dia nanjavona. Andray kiaka io. Tena eo ambony fandrino tokoa. Nefa dia voateo any niditra tato. Tsy nahita ninninna. Tena mino Zay vao tena mino fa misy matoto ato. Ary tia nijanona ato sandy. Amin'izay mba vonono matoa ny sotonony tamin'ny tanany sady entana efa ny tokotany koa ve mbola hitina miverina aty
dia mety ho tena marina tokoa izany hoe tsy maintsy misy lozanjoany santy raha tsy makany am-piskidy izay alohan'ny andehanana. Tsia! Zay fa makaina tsara aloha ianao ry Sandy a. Tonga eo isa-maraina koa ndimby anara-maso ny fahasalamanao dia alamino tsara fotsiny saina. Dia any daola izay fanafody asainao anina ary tsarova fa efa Antananarivo ianao zao a, ka tsy misy atahorana intsony. Ny aminy hoe hiasa indray aza maika amin'izany fa ny fahasalamanao eritreretina. Zanga moa miaro marary ka. Tsy tena marary ianao fa ny sainao ny reraka ary ny tenanao mahi. Ka izany ny angaviako any dimby hijerijery anao fa tsy inona akory. Dia andeha izany ianao izao? Andeha fa afaka tapa-bolana. Afainganiko arak'izay azo atao reny diako any fa aza matahotra ianao e. Maza makantsonitra ery miaro a. Inona? Izany hoa maty any ange ianao e. Tsy misy maninona zany re any e. Sady le hevitra amin'le teziko ange no tena lehako any e. Efa nifidy an'ireo hevitra io amantsy ka tsy afaka hiovantsony. Ho hitanao eo tsara rehefa fahombiazana be ny atsika amin'io e. Famosaviana sy fitsaboana. Ny ankadrerako aza tena liana be mihitsy io. Ka sao dia ny aina no anefako. Tsy misy an'izany aina manefy izany re Sandy a. Veloma aloha dia mirary fahasalamana. Tonga soa ianao anaka. Sandy ngiato efa minonana mihitsy hoe matony ianao hoe novolololo hoe sy ny sisa. Tena tsy vita le izy ry mama. Fa ahoana? Zany efa tsy teverimberina antsony ka dia naleoko novotaina voanoty. Fa reraka be nge ny fijeriko amin'ny mamy zany e. Marary angasa? Tsy izany loatra rehefa ny afitsika Sandy nge no tena mahakely ny aiko toy izao e. Fa naninona izy? Marary izy e. Tsy ohatrany taminy ianao taty faran'iny mihitsy fa tena tsy haiko mazava milaza azy. Ngamba aretina hafahafa mihitsy rehefa tena nodiniana ka. Aretin'inona? Ary angala namako iny tsy nandalondalo nijery azy taty akory? Tonga teo foana izy aloha e. Sady nanindrona izy nanome fanafody. Dia noany daholo ireny efa miolo lasa daladala kely mihitsy ange zanako any ry miaro e. Aza hitako ka toy an'ilay tantara maizany ry zany. Fa aiza aloha izy? Tsy haiko fa lasa any amin'ny namany any angamba hono. Ry mama, olona marary zany ve dia avelanao hivoaka rery any e? Ka izy angery miaro tsy maninona mihitsy amin'ny atoandro e. Amin'ny alina foana izy vao manondrana. Marina hoe? Lo zany marina. Aza hitako ane zany. Fa ahoana aloha ny fisehon'ny aretina e? Hafahafa e. Tamin'ilay alina voalohany nahatongavany taty izy dia efa nanondrana. Efa natorokekely tamin'izay dia rendremana mihitsy aza. Ny ala avy any izy niazakazaka ohatran'ireny enjehan'iny ireny. Tonga dia sisika teo am-pandriana avy eo dia nitantara fa nisy an'izany olona lava be miakanjo fotsy izany hono mijoro eo amin'ny varavarana sady mihetsiketsika sady mampitahotra azy. Marina ve? Dia avy eo dia sokatra azy ny varavarankely dia niazakazaka nakaty amiko izy. Sao dia mba tsy nidy kosa ary ny varavarankely tamin'izany e? Ary sao dia ny rideau fotsifotsy ny etsehan'ny rivotra kosa ary nolazainy fa olona mihetsika mampitahotra azy? Tsy haintsony e. Mety izany tokoa angamba nefa dia lazainy ange fa rehefa alina hono ny andro ka mandeha irery ato an-trano izy dia makany an-dakozia fotsiny aza dia misy izany zavatra maintimainty izany manaraka azy avy eo aoriana e. Izay indray angamba mety ny aliny mihitsy no hitany satria mazava be nge ny jironareo ato an-trano e. Na koa no izy matahotra dia ohatra ny mahita fotsiny tsotro izao e. Tsy fantako tsony hoe indray mandeha nge izy rery ny tato an-trano dia hitanao fa nolazainy fa rehefa mandeha any amin'ny lalantsara izy dia misy an'izany vehivavy izany hono manantona anazy dia torana teo ny ianao vavy. Gagary avy efa iay fa nitsirara teo amin'ny lalantsara ny hitako. Vehivavy ohatran'iny izany ry mama? Tsy tadidino fa tonga dia torana izy ka misy izany tanana mangatsiaka amin'ny safa izany hono ao amin'ny doso izany. Dia ny tanana akanjony misy misitona raha mivoaka avy tao izy.
Ory mama, loza nge zany raha tena mariny e. Ary tsy zany any ange fa mibetabe Inona koa? Amin'ny alina koa dia misy mahazo an'izany hoe manofy ratsy na koa hoe mika tambaka fotsiny tsotro izao izy. Ary dia saika isan-kalina angeny miseho izany e. Dia miomeme fotsiny aloha dia tsy ferana izany. Miomeriry? Eny e. Izay iray ataony isan-kalina na miome na mika. Nefa rehefa anontaniana izy avy eo dia tsy manofy hony. Izany foana angeny mampitsamboatra amin'izany ka dia izao reraka izao satria miaka midina tosi-drako hainao ihany e. Ka i mama kosa nge zany no andraiky marary miaraka aminy. Izay indrindra aloha e. Izy anefa nge tsy mety matory rery intsony e. Ataoko ahoana ary? Izany rehetra izany azy mahatonga ohatry ny adaladala mihitsy. Ary ny fony azy araka ny tenin'ny dokotera Dimy dia efa miratsy mihitsy io satria taitaitra lava izy. Tsy mahagaga aloha raha ny amin'izany e. Ivadi-pola fisak'izay metsika izao kosa ve moa tsisy fiantraiketranany amin'ny fony farany. Ka mba nala fahasahiranana anao ary dia maninona moa raha hiditra hopitaly izy? Sady ihany izy voara-maso tsara. Fa raha izay tsy tia hopitaly ange Sandry miaro e. Dia araka ny tenin'ny dokotera Dimy dia sao dia vao maika io ny ampitahotra azy ary hanimba ny sainy mihitsy ny fahitana dokotera sy ny mpiasan'ny hopitaly. Indrindra rehefa mahita hoe ny miakanjo fotsy ireny. Marina aloha izany. Ary toa mangina be nge sany izany e. Tsy mahafaly anao angano mahita? Mahafaly ka. Tena mahafaly mihitsy. Ka inona ary mampitomany an'izany? Sara ny masom-pifaliana? Natahoranao tena ho faty tokoa e? Misy zavatra tsy fantatro ry miaro ny momba. Eny e, efa reko tamin'ny mama Daoly aloha nahazo anao. Efa reko. Dia nitantarainy taminao ve hoe... Hoe ahoana e? Tsy mbola tsy nitantarainy taminao matoa mbola toy izao fihetsika ao hoe... Fa misy inona nefa e? Matahotra ry miaro. Tena matahotra. Fa sao dia misaraka sika raha fantatrao izany zavatra izany. Nefa tsy maintsy fantatrao ihany ange na hoela na hoaingana e. Fa inona no nataonao e? Lazao amiko. Sady tsy mahatoky ny fitiavako anao ve ianao? Ka zavatra enjana be ankehitriny ilay izy ry miaro e. Zavatra tsy azony saina ekena mihitsy amin'ny mampivavaka be anao. Amin'ny mampivavaka be ah? Ay, azoko. Izany hoe nisy olona niaraka taminao nandritra ny fotoana tsy nateo ah? Indimby? Izay kosa ve dia vita an'izany e. Sady indimby ve? Iza ny mahalalako. Fantatro tsara fa raha tsy misy nenenina mpisaraka antsika, raha tsy toe-javatra toy izany ko. Izay ihany aloha nao ka ho fantatrao fa tsy azoko ekena kosa aloha sady tsy haiko handiferana raha teo. Marina ve? Dia ny sisa izany tena tsy maninona? Ny sisan'izay tsy maninona. Ka lazao moa fa ianao koa nge be filazy e. Misy devola nge zary miaro. Inona? Misy devola aza. Tena marina nge izany. Iza ny lazanao an'izany? Izany ny tenin'ilay mpiandrina tony ny mamy. Dia efa nesorina nge ilay izy fa tsy mety hafa. Tsy misy an'izany ry Sandy ah. Matahotra fotsiny ianao fa tsy misy an'izany. Dia efa nanantona ny pastera konka izay e. Dia izany foana ny lazainy. Ambon'izay dia efa malaza be ao am-piangonana be mihitsy ny resaka izany. Sy ny hoe tsy mety misy afaka manala an'ilay izy iony. Dia ataka tany olona nge izahay e. Very ary miaro. Tena tsy misy hevitra tsony ny amiko e. Dia mbola ilazanao koa ve izahay e? Iza nefa no milaza aminao fa hisaraka tsika e. Ary tsy misy an'izany ho aminao. Ho sitrana ianao fa laminy fotsiny aloha ny saina. Tsy izaho mihitsy aloha no andahoanao amin'izay zavatra tsy mari-pototra toy izany fa aza manahy foana ianao. Ary ho porofoko aminao daholo izany fa omeo fotoana aho. Nitahotra fotsiny no ahitanao zavatra hafahafa toy izany. Ka mila vahaolana aingana nge ilay izy ry miaro e. Vahaolana aingana mihitsy fa mama koa izao efa manomboka marary mihitsy noho ny amiko. Dia sao dia lazainy olona fanimpitihany devoliko eo koa mama ka. Maninona rehefa raha matory aty aminay ianao manomboka an'io e. Tsy azo atao re izany ry Sandy ah.
sao dia vao maika hidirany Satana tokoa sika. Ka tsy hitako ange. Tsy azo atao Tsy hitako tsony marina. Ny zavatra azoko antoka nefa dia tsy milamina mihitsy raha tsy eo anilanao. Satria ohatra ny misy zavatra milaza amiko fa tsy aharo ahy mihitsy raha imamy amin'ny mahavehivavy azy. Raha mba teo koa mantsy dada dia oka re. Efa zao misy vahaolana mety ho tianao tokoa ty nefa mangina aloha fa za tsy afa miresaka amin'ny olona mitomany. Eny ary faingana. Ento ary ny teninao Zao re ny sosokevitra efa niresahako tamin'ny mama dia nanaiky izy fa ianao ny tompon'ny teny farany. Fa hono ary miaro. Fa oviana marina ianao ty ny tongany dia efa naresaka zavatra betsaka ianao sy mamy. Tamin'ny maraina tamin'ny sivy any nigadona teto. Mbola tsy tany an-trano kory aza ane ange dia ny ahitanao no namaky ahy. Fa zao ahoana ary miaro. araka nefa voadinika dia amin'ny farany taona no ataony rahatsika. Dia ahemitra zany satria hoe marary Tsy ahemitra fa aroso ariko. Ny fahasalamanao nge nijereko amin'izany. Fa miaro ve aloha mino fa tena tsy misy devoly zany ahy Efa hoe tsy misy an'izany ka mbola inona indray ary. Ianao marina tsy manatry maso ny zavatra manjo ahy dia samy laza an'izany. Jereo tsara fa ho alina zao ny andro dia ho avy indray ilay zavatra. Aza mandeha nge miaro dia ho hitanao miororo mihitsy nge zazandry miaro Nyresantsika aloha banjinina fa inona ary ty. Ka na dia aroso aza nge fanambadiantsika mbola hely zany afaka iray volana farafahaingany. Androany aho zao matahotra dia rapitsokoa. Afaka iray volana izany angery miaro mety efa tsy velona tsony ahy Aza miteniteny foana ry sandy fa ataontsika izay mety Rapitso ihany sika dia makany amin'ny firaisana sy any amin'ny pastera ny amin'ny anaovana ny fisoratana sy ny fanamasinana faran'izay aingana. Ny fanasana ny olona isakafo kosa dia atambatra amin'ny tezoko amin'ny volana Novambra na Desambra. Amin'izay koa tsy mandany vola Dia ahoana ny ilazana ny olona izany Dia mbola vao iandry ny karatra fanasana ho vita koa zany Vetivety re zany Amin'ny herinandro toy izao aza ange efa mety mipetraka aty Herinandro? Tsy afaka eritreritra ny amin'ny herinandro re zary miaro Ny any io alina zao ny tokony jerena. Fa maninona aloha raha lefa ty ilay sandrinareo sarin-daba iny aro ahy Ka reny ve tsy anisan'ny mino anao hoe misy devoly Ka ireny koa ve dia anaiky akaty Sady aranao amin'inona nefa Dia ahoana tokoa raha tsy mety manamasina ny fanambadiantsika pastera Ary nanina tampoka teo koa zany jiro zany Zay ary fa manomboka ilay izy ry miaro Tsy efa miteny moa za foana ny lazainareo fa manao eritreritra nefa Zao raha mahita tsara zao ilay izy Mangina aloha ianao Ianao fa mihetsiketsika pedaola nge ny zavatra rehetra Marina tokoa zany Matahotra ary miaro Io ary matotoa anao Io amin'ny varavarana io Tena izy mihitsy io Ino fa manatona Ino fa manatona atsika Fa isandy ty ve maninona Marina mihitsy kay ny fanahiko fa zavatra tsy misy dikany toy izany ny lazainao fahasan'ny matotoa Ary aiza tazomina mafy toy io fa rido ange io sandy Vavarivotra be atoka tsofin'ny rivotra izy kopaka akaty amintsika Dia ohatrany hoe olona manatona mihitsy Ny zavatra mihetsiketsika sy mikapokapoka kosa dia vokatry ny rivotra mitsoka ihany Ary mahagaga hoe efa firy volana nipetrahanao tato amin'ity trano ity nefa tsy nahamarianao an'izany Eno iange fa tsy misy zavatra mavesatra mihetsika amin'ny toerany mihitsy Kay Ary inona ary izany zavatra izany aminao Aleo hoe arehatra ny jiro Dia tsy mba matahotra mihitsy ve ianao ty ry miaro Zay fa hitako ka Jerinao tsara koa fa ity fanampiana jiro ity mepahepa tsy mipetraka tsara Izany no antony mampipika ho azy ny jiro fa tsy matoto velively Hitanao fa ny seza mihitsy koa zao ny enjera Nefa seza mavesa be io Dia mbola hoanao koa zao ny fanazavanao an'io ka Fa ny herin'ny rivotra ihany rery sandy fa inona indray ary
ka andraso ary miaro fa silozanao a. Fa inona ihany ary mbola mampitahoatra anao? Efa ito zao fa zavatra tsy tsiry miaro a. Na mino anao na tsy mino a, za koa nge tsy te ino nefa mahita e. Ary ny tena mahasosotra dia zao rery foana nisy ehony. Nakato amin'ny dosy aho zao a, dia efa intelo nisy ny safo ny tarehako. Ka ainganary ianao ka? Zay ary fa vita e. Dia etsy aloha fa pieko ny jiro. Hoy, fa inona koa zany? Zay ary ny anao. Nisy zavatra nangatsika be ny safo ny tarehako. Ka inona mampianaina fa tsy ndao andositra e? Aleo mihitsy aloha averina rehatra ny jiro ka. Sasa maty mihitsy ianao tiry miaro a. Hitanao amin'izany fa ity tapaka rideau plastika amin'ny kirazorazo ity no misafy ny lohantsika rehefa tsofin'ny rivotra ka mandalo amin'ny varavarana sika. Ianao no tratran'izany matetika satria ianao raha teo matahotra. Ary mama kosa tsy voanio satria izy foy. Tena marina izany ry miaro a. Ary maninona koa no mbola janoneo e. Ny sasany azy efa tsy tsy hanaovana azy. Mampivadim-polona fotsiny ko. Zay ane dia nialy. Ary andao amin'izay ande fa tsy misy matotoa izany intsony re ato amin'ny dosy e. Fa misy inona indray e? Azoko tsara mihitsy ny nahazo any mama. Mandre anao mika toy izany isaky ny mihetsika. Raha be voka aloha ianao ty dia efa impolo afa-jaza angamba. Zara azy ianao tsy nianjera teo indray. Fa inona? Misy inona? Mandehana ange ianao amin'ny lalatsara hoe misy vehivavy manao peignoir fotsy manatona anao dia jereo nge e? Aza migoropaka moro seria. Andao tokoa reo jerena. Ohatray? Ino tokoa fa misy olona manantona? Fa ahoana? Vy ianao aty. Ay ny varavarany salon no tsy mikatona tsara ka tazana eo le fitaratra be amin'ny rindrina. Zany ve? Ka raha manantona isika dia ohatra ny misy olona manantona antsika koa. Zay tsy iza fa ny sarintsika ihany. Andrekako. Zay efa ohatry ninona mihitsiko. Isany sy ny peignoir fotsy marina. Fanakaiza ilay zavatra teto e? Dia lazao indray fa nalainy matoto. Ka teto mihitsy ange ilay nambatrahako azy. Tena tsy diso mihitsy ny fitadidiako. Fa zavatra inona nefa izany e? Le taratasy hoe ampitondraina ho amin'ny mama finindray e. Zandy a. Ahoana e? Ary maninona ary nijery amin'ny toy izao fotsiny e? Tena ratsy be nge izany fanadinonao izany e. Enao ihany ange ny namehany ity talohany nandehanantsika ka eo indray no... Marina ve? Tena tsaroko mihitsy ka. Ka mino fa nataonao tsara pirina daholo zao reny zavatra lazainao fa very reny. F'izao ve dia adala amin'ny miaro e? Tsy adala akory ianao fa izany no marina e. Jereo tsara zao fa ampopotra ho azy eny ihany izay zavatra rehetrarehetra reny. Raha marina izany dia mino an'izay aho fa tsy misy matotoa ato amin'ity trano ity e. Ary angamo le tananao nisy nisintona tao amin'ny WC omaly iny tsy tsaronao ka. Tena marina izany. Zay dia mino koa. Inona koa fa le fantsika ny potra eo amin'ny tolanam-baravarana io nandrivotra ny tanan'akanjonao. Zany ve? Enao raha teo moa mikoropaka foana isaky ny makaoka dia tsy nahatsika haritra an'izany. Mandehana ange jereo fa mbola navelako ao mihitsy le tatraky ny lopaka ao e. Marina hoe. Tonga sory mama. Ie, misaotra indrindra rety. Ndry, tena nahazo aina be mihitsy nge ndry e. Miova mihitsy a. Ie, ka miadana mpanambadianako. Zany a. Isany kosa aloha zao efa salama tsara mihitsy ka. Tsy adaladala kely tsony ndray izy e. Ndray? Ay! Fa tena lasa dalana manongo ndray izy rery mama ka. Avelo retsy izy e. Zaza nge tena miteny hoe daladala kely mihitsy ndry e. Fa ahoana kosa e? Vita fa raha misy kely foana dia lasa dalako. Soa aloha fa tonga ara-potoana ny magicien. Ndry, fa tena tazo piti tokoa ve kiny nahazo indriny matonda iny anambady dia sitrana.
Mama kosa e. Tsy ilaozanareo misangy fotsiny eo aloha fa zao manao ahoana aloha izany lolo ato izany e. Sa moa efa ny antsom-piandry dia araka ny lazaiko hoe matoa milandamina toy izao ny fiainana. Zany ondro sandy. Miaro reny nanala azy tato ry mama. Ary toa ilaozanareo me fotsiny ary. Dia sanatria ve raka izy dia mitsikanikany lava ohatr'izao ny fiainanareo ato-tokantrano. Za aloha milaza eto fa tsy afaka mipetraka amina trano misy lolo mihitsy a. Zarako aza tsy mbola naseho tamiko mihitsy izany. Kefa hoe miaro any nandroakazy sy mama koa. Mpiandro koa izany ity zanako laty a. Laingany re zany ry mama fa sady tsy misy lolo zany koa ange ato e. Antahotra fotsiny nahatonga ny sandy nahita sampona toy ireny. Io izy anamarina an'izany. Marina izany ry mama. Efa voaporofina daholo fa fifanandry finjavatra daholo reny rehetra reny e. Zavatra tsy misy dika no lazaiko fa lolo manaraka. Zay mihitsy. Ka tsy mino sy madotoa izany nareo amin'izao. Zany tokoa ry miaro a. Dia ahoana fotsiny izany reny tany atsy taza-maso reny. Reny tokoa nge mbola tsy voazavanao fa adinonao fotsiny e. Zao reny no izy. Ny matotoa na lolo na angatra dia mety izy tokoa amin'ny toerana izay lazain'ny olona fa misy azy. Ohatra hoe tany amin'ilay toerana nanlehanareo? Ohatra hoe tamin'iny. Na izany na tsy izany anefa dia tsy azo lavina fa ny tahotra dia nahatonga ny olona hita toe-javatra hafahafa araka ny filazany. Nefa tsinotsinona akory rehefa tena dinihana. Rehefa matahotra mantsy ny olona dia mino sy toa miandry nisehony toe-javatra tahorany. Ny eritreritra no mandeha aloha amin'io ka dia ohatra ny tena mahita tokoa. Fa raha raisitsika kosa ilay hoe arahan-dolo sy ny sisa, ilay no lazain'ny mponina tany atsy taza-maso dia toy izao ny fanazavako azy. Inona aloha ilay sisa e? Ay tokoa moa mbola tsy nitantaranay amin'ny mama. Zao rery mama. Talohan'ny nodinay sandy taty dia nolazain'ny olona izay hoe tsy maintsy misy loza anjohan'ny sandy hono. Toy ny fisehon'ilay matotoa tamin'iny ihany izany. Ka na maty na lasa-dala na arahan-dolo izy. Ka mba ialana amin'izany dia tsy maintsy manatona pisikity izay. Ay izany nareo dia nanatona pisikity mihitsy. Tsy nanao izany re izay ry mama. Za efa saika nandeha ihany no nitahotra fa tsy navela miaro e. Io rery izy mianaka ny finoana ihany no mitondra an'io a. Ohatra izao hoe ny marary matetika rehefa ny sainy voavoatra dia vetivety izy dia sitrana. Toy izany koa rehefa matahotra mafy ny olona hoe arahan-dolo ary mino an'izany dia mety ho faty mihitsy. Neny sandina ange ka saika efa rasa ratsy mihitsy raha nisy kely. Ka tsy azoko ihany inge izany. Misy ary ve ilay matotoa sa tsy misy? Misy ry mama, misy ny matotoa fa nijanona tany atsy taza-maso fa tsy nanaraka aty e. Sa tsy izany ry miaro? Zany aloha ny finoko e. Ka nitsokevitra izany dia izao e. Aza mandroa mantelo tsony mankany amin'io tanàna io. Aiza kosa re. Za nefa izao mihevitra hoe rehefa vita ny tesiko dia mba miara mitsangatsangana kely ihany indray isika. Sady betsaka ange ny zavatra mahaliana mbola tsy hitany sandy ihany e. Mandeha ihany ianao rery. Antsy taza-maso. Indray miseho no soratany Rabemila Nomena. Rondro sy Lanto ary Ida miaraka amin'ny Régis sy Arliva no amelona ny tantara. Jean-Jacques Radjenarivony no mikajy ny sehatra teknika. Anjary Liva no nanaka.